Fa miarabantsika rehetra manerana nosy miaraba ihany koa ireo namana rehetra ny ivelan'i Madagasikara manaraka izao fandaharana izao. Lazara Zafiasao manoloana anao filoha nasionalin'ny antoko RCR na Rassemblement des Citoyens Responsables izay fantatry ny be sy ny maro amin'ny foto-kevitra voiziny teny hoe ny fanovana ny rafitra politika na ny changement du système politique. Noho ny antsotra ireo namana mpanao gazety maro samihafa sy ireo namana rehetra manerana Madagasikara dia nanao izao fandaharana izao isika ny amin'ny ampahafantarana ny RCR satria raha mbola ato aloha dia mbola tsy possible na tsy mbola ho tratra ny hanao fandaharana any amin'ny haino aman-jery na télé izany na radio. Ny antony dia tsotra, tsy any amin'ny renivohitra ny misy amin'izao fotoana izao noho ny antony ara-pivelomana. Eo ihany koa ireo namana rehetra izay mbola tavela any amin'ny faritany amin'izao lalana mihidy izao, ao ny sasany any Mahajanga, ny sasany any Tamatavy. Noho izany tsy mbola atoato no ahafahana mihaona amin'ny alalan'ny haino aman-jery. Ataontsika izao ary izao aloha ny tratra ialana tsiny indrindra ny amin'ny tsy fahatomombanana fa kosa vitaitsika eto azy tsika atao ary anatin'ny fandaharana ohatr'izao no amelabelarana ny RCR sy ny fandaharan'asa na programa sy ny idéologia maro samihafa. Androany tsika resaka manokana momba ny RCR satria maro ny fanontaniana apetraka reo momba ny RCR. Fanontaniana voalohany amin'izany hoe fa maninona atao teny frantsay ny anaran'ny RCR. Marimarina kokoa tena nitady izay tamin'ny teny gasy hoe inona dikany atao hoe responsable fa tsy ao anatin'ny voambolana malagasy ny terme responsable. Ny teny hoe responsable dia azo adika amin'ny teny gasy amin'ny heviny roa. Ny hevitra voalohany dia le hoe tompona andraikitra, izany hoe avoir la responsabilité. Io no misy eto Madagasikara satria misy ny filompokotany, misy ny ben'ny tanàna na olom-boafidy na olom-boatendry dia manana andraikitra ireo olona ireo, izany hoe nomena andraikitra tamin'ny alalan'ny fanendrena na fifidianana. Fa ny tena tadiavin'ny RCR dia ilay olona andraikitra dia tsy ao anatin'ny voambolana malagasy izany teny hoe olona andraikitra izany, fa kosa efa ilay olona mihitsy no manana inisiativa na manana finiavana handray andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina misy azy, na tsy mitendrena azy izy. Tsy mila filompokotany na président'ny fokotany, tsy mila ben'ny tanàna na tsy mila président république, izany hoe tsy mety ny manary fako eny amin'ny arabe. Izany hoe ianao zany dia efa tsy manary fako eny amin'ny arabe, mandray andraikitra ianao dikan'izany amin'ny fitsinjovana ny fahadiovan'ny tanàna mba tsy hanimba ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana. Noho izany izay olona izay tadiavinay ka tsy hitanay ilay anarana hoe responsable na tonga ny anarana hoe Rassemblement des Citoyens Responsables dia natao tamin'ny teny frantsay. Ny antony faharoa dia tsy heverina ho voafefin'ny frontière na ny sistany ny anarana RCR satria citoyen mbola ao anatiny ao koa dia hoe olom-pirenena. Olom-pirenena mandray andraikitra na olom-pirenena mazoto mandray andraikitra no tadiavin'ny RCR. Noho izany tsy azotsika fieranao eto Madagasikara ihany akory mambrany RCR na mpikambana fa kosa manerana izao tontolo izao. Noho izany be dia be ny malagasy mahana citoyen malagasy mipetraka any amin'ny fireneny rehetra any afaka miditra ho membre ny RCR. Ny fanontaniana fahatelo dia ny hoe aiza no ahitana ny antenne ny RCR dia amin'ny faritra misy anay tsiraray avy ary ahoana ny fomba fidirana ao anatin'ny RCR. Ny RCR dia mifototra amin'ny hoe fanondrenana ifotony na changement du système politique, fanovany rafitra na refondation du système politique. Ao anatin'izany fanovany rafitra zany anisany foto-kevin-dehibe voizina amin'izany ny décentralisation effective eritreretinay hitantanana any Madagasikara. Ao anatin'ny ao anatin'ny antoko zany dia efa eritreretinay sady ny tsinjaram-pahefana ao anatin'izany antoko zany ka tsy misy hoe foibe na sampana fa kosa mitovy daholo ny rehetrarehetra fa fandrindrana na coordination no atao avy any amin'ny foibe. Tsy izahay no afaka iambo hahita vahaolana hampandroso ny faritra tsirairay fa ianareo any amin'izay faritra misy anareo no afaka mitady vahaolana dia mivondrona ireo izay olona mandray andraikitra dia mitambatra izay. Fa anjaran'ny RCR ty amin'ny foibe kosa ny mamondrona antsika rehetra manerana Madagasikara ho tafatambatra ao anatiny atao hoe Rassemblement des Citoyens Responsables. Izany hoe tsy voatery olon-tsotra rery fa ny fikambanana azy eny fa nahatoko politika azy ka mandray andraikitra any amin'ny faritra misy azy any dia afaka mipetraka ao anatin'ny RCR ho azy satria tsy misy adhésion hoe taratasy ho zaraina aminareo irotsahana antoko politika satria tao anatin'ny fanadihadiana nataonay efa fantatray fa efa rafitra maty izany hoe misy antoko dia misy foibe dia misy antenne dia misy baiko avoaka avy any amin'ny foibe dia manaraka fotsiny any amin'ny faritany. Diso tompoko izany rafitra izany
fa izany rafitra ovaintsika eto a na ao anatin'ny rafim-pitantanana ny firenena aza de tsy mety zany hoe ny avy aty amin'ny fohy be no anapaka fa tokony anao tetezana ianareo any amin'ny faritany misy anareo tsiraray any zany hoe efa be deaibe nareo ny olona mandray andraikitra any amin'ny faritany any a isaorana be deaibe zany tompoko misy aza efa mavita mandefa zao émission zao a amin'ny radio maro samihafa any amin'ny faritany any isaorana be deaibe zany tompoko tsy izahay izao tsy izaha Lazara Zafiasoa afaka iambo alala ny vahaolana mety aminareo any Manakara nareo any Deko nareo any Tamatavy nareo any Mahajanga nareo any Toliary any amin'ny faritany Fianarantsoa tsy izahay aty amin'ny fohy be tompoko ny afantatra hoe ity ny mahasoa anareo ianareo ny mahalala izany a ianareo ny mandray andraikitra hoe tsy avelanay isokatra ty orinasy ty fa manimba amin'ny fiarahamoninay mandoto ny ranonay a noho izany a alaina reny hevitra reny a ho atambatra dia manao convention nationale tsika mba tsy ahafahana manitsakitsaka ny maizy anao ny maizy an'ny faritra misy anao satria ny foto-kevitra ijeronay de hoe anarana Madagasikara amin'ny alalan'ny kolotsaina malagasy a le fondation du système politique miainga amin'ny valeur culturelle na soatoavana malagasy no entina anarenana an'izany zay mikasika ny parti RCR fa misy valeur efatra ihany nefa voizina na soatoavana efatra voizinay a iarahanay manana ao anatin'ny RCR ao anatin'izany complémentarité na ny fifamenoana ao anatin'ny RCR araka le voalaza teo a de tsy Lazara Zafiasoa no manam-pahaizana indrindra na izany zokolona indrindra na izany mahay miteny indrindra fa andraikitra fotsiny ity zay raisiko ity a dia mifamenotsika rehetrarehetra zay tsy maintsy vika tompoko a mahifatrambary a dia ianareo any amin'ny faritra mahalala ny tokony atao a satria natao ifamenotsika faharoa de ny partage de responsabilité na ny fitsinjarana andraikitra ary raha misy fahombiazana dia raha tsika manana zany fa tsy zany no iambo raha mahavita zavatra ny Antamatavy a de zany no iambo hoe izay aty amin'ny fohy be nge ny tompo-kevitra tamin'izany tsy tompoko raha misy tsy fahombiazana koa de tsy hiala koa ny any amin'ny faritra hoe ianareo fohy be ny diso fa samy diso itsika raha ohatra ka misy ny tsy fahombiazana ao anatiny ihany koa ny consensualité na ny tsy fanapahan-kevitra irery ka ianareo zay miaraka any zay olona andraikitra any amin'ny toerana misy anareo tsiraray any a fa dio ny manapa-kevitra irery fa ny hevitry ny maro mahatakadavitra ny valeur faefatra na ny sotoavana faefatra dia ny neutralité vis-à-vis de la religion na ny hoe tsy fiandanina amina finoana anankiray samy manana ny finoana izay ato anatin'ny RCR fa kosa ny ezana nakisaka izany fa ato anatin'ny RCR de tsy misy fotoam-pivavahana tsy misy fomba-pivavahana fa mahazo miditra RCR daholo ny olona tsirairay fa tsy ato anatin'ny RCR no ampiasana resaka fivavahana na kristiana izy na silamo izy na mpadala fomban-drazana izy ninona finoany de eken'ny RCR saingy kosa tsy fivoizana fivavahana anankiray ato ary tsy misy culte azo atao ao anatin'ny antoko fa miteraka fifandisokevitra izany zavatra zany satria ny Andriamanitra mety efa samy hafa noho izany tsy hitovy ny hevitra amin'izay lafiny zay ny mombamomba ny RCR ny anton'izao fandarana zao araka ny voalaza tany am-boalohany dia ny mba ahafahan'ny olona mamantatra an'ireo valim-panontaniana zay napetraka ny be sy ny maro hoe inona mombamomba ny RCR ary iezantsika ny ananana fandarana matetika amoahana ireo foto-kevin-dehibe amin'ny fanovana fotona an'ireo fondation du système politique efa nidradradradraitsika hatramin'izay matoa mbola mijoro eto ny tenako androany de tsy noho izaho fa noho ianao manohana noho ianao mandray andraikitra noho ianao manampy ao anatin'izany fa foto-kevitra ijoroantsika dia isika malagasy no mba irina hametraka amin'izay olona hitondra ny firenentsika fa hatramin'izay dia ny avy any ivelany mametraka zay mpitondra antsika misy nefa ny atao hoe principe de pouvoir na ny mametraka ny hoe izay mametraka no mibaiko zany hoe ny filoham-pirenena misy ankehitriny dia zay mametraka azy eo ihany no mibaiko ka raha mahatsiaro tena fa nametraka azy tokoa ianao de afaka mibaiko azy ianao ngamba mamaly azay fotoan'izay hoe mamaly azay fanontanian'izay hoe iza moa no nametraka ny filoham-pirenena ankehitriny de fantatra hoe iza zany no mibaiko azy amin'ny manaraka tsika de mba miezaka mametraka olona hitondra fa tsy olona nividy anao no azonao baikoana na aiza toerana misy anao na aiza toerana misy anao zay no azo lazaina androany tompoko manetsa be mbola ho avy mampahafantarina antsika eto le programme maro samihafa sy ny idéologie hijoroan'ny RCR manao mandram-piona manao matram-piresaka tompoko lasy tompoko vavy